Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 4 Novambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 5 Novambra amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana ho an'ny morontsirak'i Madagasikara nefa entanina hatrany isika mpampiasa ny ranomasina mba ho mailo hatrany sy anaraka tsy tapaka ny toromarika atolotry ny tompon'andraikitra eny fotony. Morontsiraka Atsinanana, tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana malefaka any amin'ny fiandohan'ny fehim-potoana, ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy atsimo Atsinanana any avaratra Sambava manomboka ny alina ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja ny ranomasina, hahavy ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro, anorana tandrifon-drahona vitsy, ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, hahavy ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana tandrifon-drahona indraindray, ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 30 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany atsimo, anonjabe ny ranomasina, hahavy ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, anorana tandrifon-drahona manakaiky ny Taolagnaro amin'ny faran'ny fehim-potoana, andrahona vitsy any ankafa, ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 10 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora, ihodina avy andrefana izany manomboka ny alina ka ho 10 kilometatra isan'ora, anonjabe na ahery ny ranomasina, hahavy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, isy alon-drano avy atsimo andrefana. Morontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo, ho maina amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 30 kilometatra isan'ora indraindray, ho avy andrefana na atsimo andrefana kosa ny atoandro ka ho 20 kilometatra isan'ora, anonjabe na ahery ny ranomasina, hahavy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, isy alon-drano avy atsimo. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, ho maina amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, hahavy ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, andrahona amin'ny tsitokotoko, ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina, hahavy ny onja 3.3 hatramin'ny 3.4 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, anorana tandrifon-drahona ny voamaraina sy ny alina, ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana kosa ny maraina ka ho 10 kilometatra isan'ora, ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina, hahavy ny onja ho latsaky ny 3.5 metatra.